Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manolotra anao ny vaovao. Tafiarak'eto ry bijery ajaina amin'ity hariva ity fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy manasantsika ny tokantrano any anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao tsika ny songadina moa tamin'ity androany ity sy ny omaly alatsinainy ny fanagiaza ny commune Antananarivo renivohitra ny camion miasa etsy Andotam-penaka etsy ka makasika izay indrindra no entina amintsika voalohany amin'izao alina izao toria ny fanagiaza ny camion lehibe ny sinoty etsy Andotam-penaka nataony commune Antananarivo renivohitra omaly alatsinainy dia tonga teny anosipatrana omaly alina ihany teo anivon'ny ministera-panjakana medidiny tetikasany filoham-pirenena naka ireo fiara lehibe ireo vola ravavy sy tsira kotorso no mitatra izay vaovao izay. Miaenjana ny tady eo amin'ny fadidina an-tanàna Antananarivo sy ny eo anivon'ny ministera-panjakana misahana ny tetikasany filoham-pirenena fototra-drasa raha mifampitovana. Omaly alina tokony tamin'ny folora no nirosaka teny amin'ny tobon'ny polisy munisipaly teny Anosipatrana ny ekipa ministera-panjakana naka ireo camion telo notazonina fourrière tao aorian'ny fijinana ifotony nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana teny Andotam-penaka Omaly. Ny colonel Joseph Faramiaramanana mpandrindra ny tetikasany filoham-pirenena sady PDS an-tanàna Antananarivo teo aloha no nidina teny Anosipatrana ary niarady taminy ny mpitandro filaminana vitsivitsy izay nanao saritava no mitazona basy. Nitako ny famoahana ireo camion ny délégation ary nisy famalina teo amin'ny lehiben'ny polisy munisipaly sy ny colonel Joseph Faramiaramanana. Tonga izay amin'ny baiko akan'io camion io zao arivo zao. Izay koa zany nahazo baiko aloha tsy mivoaka ireo camion ireo. Na eny kibona na eny kiatra tsy mivoaka ny camion. Ay. Ka rehefa ohatra aminareo zareo hoe na eny kitona eny kiatra tsy ato nareo dia ho avy ary izay akasy. Nieritreritzareo zany nieritreritzareo fa ny tomobile valainay teninareo hoe tsy mahazo tsy makaina fa izay koa zay maka ny tomobile izay koa tsy hoe miady aminareo fa ny tomobile no alainay. Mitovy izay ataonareo fa dia Tafiditra tao anatin'ny tobon'ny polisy munisipaly teny Anosipatrana ny ekipa ministera-panjakana ary nentin'izy ireo tamin'izany ireo camion telo nampijirina fourrière nanomboka Omaly atoandro.